Salama dole. Presque isan'andro zao dia maray message avy amina zandry avy any Madagasikara manontany hoe ahoana fomba hidirana amin'ny légion étrangère. Be dia be loatra ilay ampeka tsy voavaliko tsirairay daholo dia aleo valiana ao anatin'ity vidéo ity. Raha ohatra amin'ny farany raha anisan'ireo te hiditra amin'ny corps ny armée française io ianao. Voalohany mandehana amin'ny Google dia ampidiro ao anatin'ny barre de recherche ny mot-clé hoe légion étrangère recrutement. Ici site anankiray mivoaka eo la légionrecrute.com, site officiel an'ny légion étrangère io dia midirina ao. Vakio antsakany sy andavany ny information rehetrarehetra hitanareo ao fa hitanareo daholo ny information rehetrarehetra ilainareo mahakasika ny ilainareo fantatra mahakasika ny processus de recrutement hidirana makany amin'io corps ny armée française raha io. Manarak'izay dia zao, ary ity tena tiako tenenina, mila fantatrareo tsy kilalaon-jaza zany miaramila zany, indrindra hiditra amin'ny armée française ianao, satria ny légion étrangère dia corps ao anatin'ny armée de terre français, armée de terre frantsay. Ny armée de terre frantsay dia mandeha amina théâtre d'opération extérieure isan-karazany, any Afrika, any Liban, Kosovo. Ao anatin'ny projet any Emmanuel Macron ohatra mila fantatrareo dia ny andefa miaramila frantsay hanao maintien de la paix any Ukraine rehefa milamina io tantaran'zareo io. Rehefa mandeha théâtre d'opération extérieure ianao dia possible hoe maty any, possible hoe alefan'zareo amina théâtre d'opération extérieure misy ady ianao dany ianao tavela fa tsy miverina intsony, maty en OPEX. Tsy moramora zany mila mivonona amin'izay ianareo rehetrarehetra te hiditra any amin'ny légion étrangère io, te hiditra amin'ny tafika frantsay na te hiditra amina tafika en général, satria namanareo ny fahafatesana rehefa miditra miaramila nareo, namanareo akaiky manaraka anareo foana izy. Dia tiako ny anankiray, mila vonona nareo psychologiquement dia mila mafy nareo psychologiquement, satria ahita zavatra tena enjana nareo any, iaina zavatra tena enjana nareo any. Omeko ohatra anankiray fotsiny nareo, tamin'izaho mbola tany dia nisy namako akaiky nipoahana roquette tany Afghanistan, nipoahana roquette teo akaikiny, tsy maty moa le bandy io, fa une fois izy miverina taty à France dia nitondra takaitra tao an-tsainy voan'ny choc post-traumatique amin'ny fihantsoana azy, dia nampidirina hôpital psychiatrique bandy io nandritry ny volana maromaro. Efa sitrana moa zao le dala fa mbola misy impact foana anaty lohany any. Tsy moramora le miaramila, tsy moramora io asy io avelika any, satria ho alefan'ny frantsay amina théâtre d'opération extérieure dangereux ianareo, indrindra fa ny hoe miditra légion étrangère. Nareo no alefa voalohany zay vao manaraka ny troupe expéditionnaire classique ny armée de terre. Aleon'zareo logique dia zao, aleon'zareo mandefa ny étranger aloha zay vao mandefa ny zanany. Tsy découragement ty vidéo ty fa fampahafantarana anareo fotsiny ny zava-misy. Mirary soa anareo rehetrarehetra dia raha tena tianareo atao le izy dia ataovy fa aza mihain'ny hafa mety miteny hoe tsy vitanao io na hoe tsy ho tafiditra an'izany mihitsy ianao. Andramo ataovy fa vitanao io raha tena tianao atao. Tady fotsiny mila mivonona anao psychologiquement hiatrika sy ahita zavatra tena enjana. Aleva enohy tsara ty. Rehefa mandray fiaramanidina ianao miaraka mivady amanjanaka ao dia izao ny consigne de sécurité omena hôtesse de l'air anao voalohany. Raha sanatria ka misy loza eny am-panidinana eny dia ny tenanao aloha
no mila votanao voalohany izay ianao vao manafitra ny zanakao. Ceinture de sécurité anao sy ny masque oxygène anao no ampidirinao voalohany izay ianao vao mampiditra ceinture de sécurité sy ny masque oxygène ny zanakao. Tsotra be ny antony. Raha ohatra ianao ka efa en difficulté dia ho sarotra ho anao ny hanampy ny zanakao. Toy izay ihany koa ny amin'ny fiainana. Ny tenanao aloha no mila votanao voalohany izay ianao vao manafitra ny hafa. Ny tenanao aloha no mila karakaranao voalohany izay ianao vao mikarakara ny hafa. Ny tenanao aloha no mila ampinao voalohany izay ianao vao manampy ny hafa. Raha tianao ny androso, raha tianao ny voatra, dia mila tia tena kely aloha ianao. Izany akory tsy midika hoe aza tia sy aza manampy ny hafa. Vitanao io tianao atao io. Aleva! Enohy tsara ty. Mahafaty ny miaino. Tsy misy tafavoaka velona amin'ny fiainana na iza na iza. Fa io ny fa ianao tafiditra amin'io fiainana io dia indray andro any ianao tsy maintsy ho faty. Noho izany raha misy zavatra tianao atao eo amin'ny fiainana dia ataovy. Ny mpanenjika tsy maintsy misy foana. Ny mpitsikera tsy maintsy misy foana. Aza atao sakana zany tsy anaovanao izay zavatra tianao atao. Rehefa tsy manosika anao hanao ratsy ilay zavatra tianao atao. Rehefa tsy manosika anao hanao zavatra rarahany lalàna toy ny hoe mangalatra na mamono olona dia ataovy. Indray mpandeha tsy miverina amin'ny fiainana, chance iray ihany ny anananao anatanterahanao izay nofinao rehetrarehetra. Dia ity fiainana ity izany. Tsy miverina intsony io. Ka noho izany, ataovy izay tianao atao amin'ny fiainana fa aza mihaino ny tsikeran'ny hafa, aza mihaino ny fanenjehan'ny hafa. Vitanao io tianao atao io. Aleva! Enohy tsara ty. Zava-dehibe loatra ny fatokisa-tena raha te hatratra tanjona eo amin'ny fiainana. Matokisa n'ilay mpahary anao fa mahery izy. Dia matokisa ny tenanao fa efa ao anatinao ilay heriny. Vitanao io tianao atao io. Aleva! Enohy tsara ty. Mila mianatra ny mitia ny mijanona miaraka amin'ny tenanao irery ianao. Satria ny tena marina dia izao, irery isika amin'ny fiainana. Na dia hodidinina olona marobe aza, na dia manana namana marobe aza, dia irery isika amin'ny fiainana. Teraka ianao irery. Miaina ianao irery na manana namana sy fianakaviana marobe aza. Maty ianao irery. Na dia misy olona aza manodidina anao, satria ianao irery no ao anatin'io vata anasinanao io. Ianao irery no ao anatin'io lamba amonosana anao io. Tsy misy olon-kafa miaraka aminao ao. Rehefa misy problème dia ianao irery aloha no miatrika ny problème izay miseho amin'ny fiainanao fa ny hafa raha te hanampy anao dia manampy. Raha tsy te hanampy anao izy tsy misy manairy anazy anao an'izany. Mianara ny mitia ny tenanao. Mianara ny mijanona irery miaraka amin'ny tenanao. Ilaina izany amin'ny fiainana. Manampy amin'ny fandrosoana, manampy amin'ny fivoarana, manampy amin'ny fanatratrarana ny tanjona. Vitanao io tianao atao io. Aleva!